Fa ande kosa isika izao ijery ireo vaovao izay manasongadina ny fanomanana ny faran'ny taona sy ny fitsenana ny taona vaovao kosa anamarika ity faran'ny taona ity ary aloha ny fisian'ny orana malefaka sy ny raona raha ny voalaza ny sampandrara pampafantatra ny toetrandro misy rahateo raha ny fantatra ny faritrandro ratsy izay raha maso akaiky ny fivoarany ny anjinjiny ary raha ny vinavinan'ny sampandrara mpamantatra ny toetrandro dia isy ny orana malefaka ary anjombona sy andrahona ny andro amin'ity faran'ny taona ity. Toetry ny androntsika mandritra n'ity faran'ny herinandro ity zany sy ity faran'ny taona ity dia isy ihany ny orana fa saingy malefaka dia malefaka izay amin'ny ankapobeny ho an'ny raha pitso aloha dia saika ho tsara ihany ny andro amin'ny ankapobeny andrahona na olalofandrahona dia mety ahitana kopoka ny tolakandro na ny ali ho an'ny faran'ny taona indray dia mety andritra amin'ny ilany antsinanana mety anjobona na andrahona ny andro mety arahana orana manify izay dia ny hariva moa zany dia andrahona ny andro izay ny faran'ny taona izay ny voalohan'ny taona mitovitovy amin'izay ihany ny maraina mety arahana orana manify anjobona na andrahona indrindra ny amin'ny ilany antsinanana ny ilany antsinanana ny ampovoan-tany zany dia ny hariva anorana mety arahana kotroka izay ny mety hotetry ny andro mandritra nyity faran'ny herinandro ity. Raha maso akaiky raha ny fantatra ilay faritrandro ratsy ny fona tao amin'ny ranomasimbe indianina izay miamatanjaka hatrany ny heriny ary aina ivadika ho rivo-doza. Mikasika amin'ny fivoaran'ilay faritrandro ratsy indray amin'izao fotoana izao mbola raha maso hatrany izy io zany fa azo heverina ny sin'ny fahatanjahany zany afaka manomboka afaka efatra amby roapolo ora manomboka izao. Zany hoe me atanjaka zany izy io dia me hivoatra mety ho lasa rivo-doza zany izy. Araky ny vinavinan'ny sampandrara mpamantatra ny toetrandro eto Ampasapito dia 3 eo ny rivo-doza andalo eto amintsika amin'ity. Raha ny maripana eto amintsika kosa ny resahana dia nidina kely raha ny fantatra manodidina ny 5 sy 4 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 12 hatramin'ny 14 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra.